Iraka ho an'i Jesosy. Tian'Andriamanitra ilaza amin'ny jentilisa momba an'i Jesosy Paoly. Nanao diny telo ary Paoly ary nandalo an'i Siria sy Torkia ary Gresy. Maro ny olona ninao an'i Jesosy ary maro ny fiangonana natsangana. Taona maro taty aoriana dia niverina tany Jerosalema Paoly. Nisy olona ratsy toetra tia hiapanga azy. Nosamborina tsy ara-drariny izy satria olom-pirenena Romana ny Paoly dia nangataka ny hotsaraina tany Roma. Nasain'izy ireo niditra tao anaty sambo hankany Roma Paoly. Ndeha hiandry eto amin'ny avoana sika mandrapatapitra ny fotoanany tafio-drivotra, hoy ny sosokevitro Paoly. Nanapa-kevitra ny andeha ihany nefa ilay kapiteny. Nisy tafio-drivotra be ary tsy nisy fanantenana intsony. Nisy anjely nilaza tamin'i Paoly anefa fa ho tonga soamantsara ny Roma ny rehetra. Nazavain'i Paoly tamin'ny ekipa sy ny miaramila ary ny voafonjavy izany. Naniry ny andaon'ny sambo ny mpiasa sy ireo mpandeha hafa. Nampitandrina azy ireo toy izao Paoly. Tsy ho tafavoaka velona ianareo fa tsy mijanona an-tsambony rehetra. Rendrika teo akaikin'ny nosy Malta ilay sambo. Mba hisakanana amin'ny Paoly sy ireo voafonja hafa tsy afa-handositra amin'ny alalan'ny lomano dia te hamono azy ireo ny miaramila Romanina. Soa ihany fa tian'ny Paoly ny mpitarika ireo miaramila ary nasainy namelan'ny Paoly sy ireo voafonja ireo miaramilany. Tonga teny amoron-dranomasina ihany izy ireo. Araka ny voalazan'i Paoly dia velona ny rehetra. Ary ny governoran'ny nosy nanasazy any an-tranony satria narary ny rainy. Nivavaka ho azy Paoly ary hosotran'Andriamanitra izy. Nandeha sambo hafa nakany Roma indray izy ireo. Tany Paoly dia nogadraina tao amin'ny trano iray. Nanoratra ho an'ny kristianina tany amin'ny fiangonana maro izy mba hampianatra azy ireo. Ao amin'ny baiboly ankehitriny ny taratasy nosoratan'i Paoly.